Vatsimpana etnineny Ratovelo Jacqueline. Dia mbola novelominao ary notafianao koa ery tanjaka fahasalamana. Mbola afaka indray iondrika ampanajana eto amin'ny tongomasonao tompo. Mba hiarahabanao, hivavaka aminao, hidera sy hankalaza ary hanome voninahitra ambony indrindra ho anao satria Andriamanitra mendrika izany rehetra izany ianao. Andriamanitra tsara sady mpanao tsara. Andriamanitra tokonay, fanantenanay ary fiarovana mafy ho anay ihany koa. Misaotra betsaka Jesosy amin'ny fitiavanao, amin'ny fitsimbinanao ny fiainanay isanandro isanandro. Ka amin'izao fotoan-tsarotra lalovana izao, dia tsy mba namelana irery ianao, fa nampahery anay hatrany hatrany. Nananatra anay, nampitraka anay, nanala ny tahotra sy ny fanahiana rehetra tamin'ny alalan'ny teninao. Ankehitriny, dia mbola nomenao tompo-pahasoavana indray izahay, iombom-bavaka miaraka aminao eto tompo. Andre koa ny fampaherezana avy aminao. Dia mbola mangataka mandrakariva, mba fenony fanahinao masina Jesosy malalo, anazava ny sainay, ampifantoka tsara anay, koa izay rehetra ampianarinao anay eto tompo, dia ampiarinay eo amin'ny fiainanay, mba hitondra fanavaozana, fanatsarana, vokatra be dehibe ihany koa eo amin'ny fiainanay iray manontolo. Mitenena aza tompo, fa mangetaheta ndreny fampianaranao izahay. Amen. Faly miarabantsika mpianakavy ny finoana rehetra amin'ny anaran'ny tompo. Ary faly ihany koa manonona ny fahasoavana mba hampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Ny teny izay angalantsika fampaherezana ry havana androany mba ho vatsim-panahintsika dia izay hitantsika ao amin'ny boky ny Ohabolana toko 10 ny 9:20. Ohabolana toko 10 ny 9:20 izay ho vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony teny. Ny lalan'i Jehova dia fiarovana mafy ho an'izay tsy misy tsiny, fa ny fandringanana kosa ho an'ny mpanao ratsy. Amen. Tokony ho fantatsika tsara tokoa ry havana fa rehefa tsy miazona antsika ny tanan'Andriamanitra, rehefa tsy miaro antsika sy ny fiainantsika iray manontolo Andriamanitra, dia eo ampelantanany devoly tokoa ny momba antsika iray manontolo. Ary amin'ny fotoana izay tiany hanesorana antsika eo ambany fitahian'Andriamanitra, dia afaka tanterahany mora izany satria tsy manana mpiaro intsony isika. Hoy tokoa mantsy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jaona 1 toko 7 ny 9 manao hoe: endre manao ahoana ny fitiavana nasehon'ny ray ho antsika, dia ny antsony antsika hoe zanak'Andriamanitra, sady izany mihitsy isika. Izany hoe tena tsapa tokoa ry havana, fa tena lalina tsy takatry ny saina ilay fitiavan'Andriamanitra antsika. Nafony mihitsy ilay zanany lahatokana nampidiny tetỳ an-tany mba handatsaka ny ray ny rany ho faty hamonjy antsika tsirairay avy. Izany hoe ny rahan'i Jesosy mihitsy no nividianany olona maro sy ny fokom-pirenena maro ho an'izay rehetra nandray azy. Ary isika ilay efa nofidiany Jesosy tamin'ny rano izay no ahafahantsika miteny hoe zanak'Andriamanitra isika. Ao amin'ny Isaia toko 5:70 ny 1:20 ihany koa dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe: ary ny zanako sy ny asan-tanako izy dia aoko adidy fiana. Izany hoe amin'ny mahazanak'Andriamanitra antsika izany dia manaiky ny tompo handray amin'ny tanana tanteraka hikarakara ny fiainantsika iray manontolo, handray adidy ny momba antsika sy ny fiainantsika iray manontolo ihany koa. Ireo teny fikasana nomen'Andriamanitra isika ireo ry havana dia teny tena manome toky, manome antoka, manome fanantenana antsika rehetra fa tena tiantsika Andriamanitra. Saingy kosa teny tsy zakany devoly mihitsy ireo, teny tsy lefiny ary tsy tiany ho tanteraka ihany koa, satria isika olona nandevoziny taloha, raha tonga zanak'Andriamanitra isika dia tsy afaka hanandevo antsika intsony ny devoly noho isika manana fiarovana mafy amin'Andriamanitra. Isika ilay nanaovana izay rehetra tiany natao taloha, noravany izay tsara rehetra teo amin'ny fiainantsika, rehefa lasa zanak'Andriamanitra isika dia hiala mainana ny devoly, satria efa noraisin'Andriamanitra didy ny fikarakarana antsika rehetra. Tsy zakany devoly
tsy zakany devoly ry havana ireteny fikasana nomen'Andriamanitra atsika ireny satria fantany loatra fa ilay Andriamanitra ivavahantsika, ilay Andriamanitra itokitsika ary ifikirantsika dia manana ny vahaolana maro isan-karazany tokoa hamana ny olantsika rehetra raha tena manana faharetana isika. Raha marary isika ohatra dia mafaka manasitrana antsika ny tompo. Raha tojo olana isika, eo foana ny tompo manampy antsika amin'ny fotoana rehetra izay antsotsika azy. Raha lavo isika dia tsy mitsahatra manolo tanana antsika ihany koa ny tompo, ampiarina antsika, ampitsangana antsika. Raha tojo fitahiana kosa sy fahasoavana dia manana fahefana feno hiazona zany fitahiana sy fahasoavana izany tsy aly eo amintsika mihitsy Jesosy ry havana. Ary tsarovo koa fa isan'andro dia tsy tsapatsika fa avaozin'Andriamanitra amintsika zanany rehetra ny fitiavany, ny famindram-pony. Ary zany ny antony tsy mbola nalandritra antsika toy izao. Izany rehetrarehetra izany ry havana dia anisan'izay zavatra tena mampaharombotra ny devoly tokoa. Ary tsy vitany hoe romotra fotsiny izy, tezitra fotsiny izy dia nijanona teo, fa tsy maintsy mitady ny hevitra isan'andro mbola nampitehana antsika ry havana. Ary zany indrindra ny tena ilantsika fiarovana mafy avy amin'Andriamanitra isan'andro amin'ny toerana rehetra ary amin'ny fitoerana rehetra dia mila zany fiarovanaN'Andriamanitra izany tsika. Satria mahadevoly azy, fetsy ireo devoly ireo hoe tsy afaka nalatsika eo amin'ny mazanak'Andriamanitra tsony mantsika intsony mantsy izy. Fa ny zavatra ataony indray dia inona? Andefa karazana famitahana maro izy, andefa karazana zana-tsipika maro izy anapitehana antsika, andavona antsika isan'andro. Noho izany ry havana dia zao, tsy maintsy isika atao matanjaka tsara ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra mba ho fiarovana mafy ho antsika, mba tsy hahatonga antsika ho resy ny fanahy ny faharatsiana maro anapitehany devoly antsika. Zany ine ry havana no nahazo an'i Jodasy. Ny devoly dia tsy nitsahatra mandrakariva nandrabiraby ny Jodasy. I Jodasy raha teo koa tsy mba niorina tsara tamin'ny fitiavana an'Andriamanitra, fa nanana tena zavatra hafa, amika dia mora lavo tery Jodasy. Tsy ataony tena adinony Jodasy mihitsy mantsy ry havana fa ity olona navadiny ity anie, ka lay nanome fampianarana be dehibe azy, lay nanome fahasoavana be dehibe azy, lay niara-nisakafo taminy, kanefa dia vola sekely 3 fotsiny no namadiany an'i Jesosy. Ontsa Jesosy ry havana, tena ontsa. Izany hoe rehefa tena ratsy fiarovana isika, rehefa tena ratsy fiambenana isika, mionona fotsiny amin'ilay hoe zanak'Andriamanitra aho, kristianina aho, tsy mazoto mivavaka intsony, ka mamaky ny sitrapon'Andriamanitra, dia tsy ho sarotra ho an'ny devoly ry havana ny mamitaka sy mandavo antsika mba hatafalatsaka antsika indray ao anatin'ny aratony. Raha mifanohitra amin'izay kosa ny zavatra miseho zany hoe tena miorina tsara amin'Andriamanitra isika, mifamatotra tsara amin'Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny mivavaka isan'andro, mamaky ny teniny isan'andro, dia tsarovo ry havana fa ny fanahy mason'Andriamanitra ihany no mibitsika mampahafantatra antsika ny lafin'ny ratsy rehetra, ny lafin'ny tsara rehetra amin'izay zavatra ataontsika. Ny zavatra miseho mantsy matetika eo amin'ny fiainantsika ry havana dia izao, rehefa tsy misy mahaterentsika intsony, rehefa milamina tsara ny fiainantsika, na ihany koa hoe voavaha ny olantsika, atsika izay rehetra nirintsika tamin'Andriamanitra, dia rehefa tsy miorina tsara isika ry havana, dia moramora ho antsika fotsiny manadino an'Andriamanitra. Tsy sarotra amintsika zany hoe hiala amin'Andriamanitra izany, tsy hivavaka intsony. Ary zany nampalahelo an'i Jesosy ry havana, tahaka ny nataon'ireo boka 10 izay nosotran'i Jesosy. Tena dinony mihitsy ve hoe olona efa nailakilaky ny fiarahamonina izy ireo noho ny abokany, kanefa noho Jesosy be fitiavana, Jesosy be famindram-po, manana foantra amin'ny olona rehetra, ka raha vao nandreny kikan'izy ireo fotsiny Jesosy, nanao hoe ry Jesosy zanak' Davido, mamindra fo aminay, dia niantra Jesosy, ontsa Jesosy ka nanasitrana azy 10.
malahelo mafy anefa Jesosy riavana satria izao rehefa hitan'i Jesosy fa tena sitrana ny boka folo-lahy sitrana izy rehetra ny zavatra tsapan'i Jesosy kosa anefa dia izao reto sivy dia toa hitany fa tsy rototra tsy ny asa loha akory fa lasa nanohy ny fiainana indray izay azo antoka fa tena fiainana lavitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra tokoa. Izany hoe tena nasehon'izy ireo miarihary mihitsy fa tsy niorina tamin'ny fitiavana an'Andriamanitra izy, tsy mba mafy fifandraisana tamin'Andriamanitra izy, fa namaiky an'izy ireo dia ny ho sitrana fotsiny. Izany hoe rehefa azo ny niriny tsy nisy olana tamin'izy ireo mihitsy izany nandao niala an'i Jesosy izany. Mampalahelo izany ry havana. Fa ilay iray kosa izay fantatra tsara fa lehilahy Samaritana dia tsy nandro fo ry havana, tsy nandro saina fa lasa nidodododo niankohaka teo anatrehan'Andriamanitra mba hisaotra hideran'i Jesosy. Satria fantany tokoa fa raha notsosotranin'i Jesosy izy dia tena potika tanteraka ny fiainany. Mbola nitoy indray hoy izy ny fanilikiliana nataon'ny fiarahamonina tamiko. Ny anton'izany dia satria fantatry Samaritana io mihitsy fa tsy misy fiarovana mafy mihitsy re afa-tsy ao amin'i Jesosy rery ihany. Tsy misy fiarovana mafy re raha tsy amin'ny fiara-dalana aminy ary amin'ny fametrahana ny fiainantsika ray manontolo eo am-pelantanany. Ny fanirian'Andriamanitra ho antsika tsirairay avy ry havana androany dia izao. Iorina tsara amin'ny fitiavana an'Andriamanitra isika fa tsy iovaova. Sanatria tsy mba iorina fotsiny amin'ny fanantenan-javatra nga, amin'ny fanasitranana fotsiny nga, na amin'ny fahazahoana fitahiana sy arena nga, fa kosa ho tia azy amin'ny fotsika rehetra, ho tia azy amin'ny saitsika rehetra, ho tia azy amin'ny herintsika rehetra ihany koa, ka tsy hanakalo azy amin'izay zavatry ny tany, mora levona sy mora loha. Engany isika rehetra ry havana ka tsy ho anisan'izay ianao fitiavana raha misy patsa amin'Andriamanitra, fa kosa tena iankina tanteraka amin'ny mandrakariva, hanorona ny fitiavantsika eo amin'ny foana, ka na ho sarotra hoe na ho mora ny lalantsika dia atoky hatrany ny fiarovana mafy avy amin'ny Jesosy isika. Araka ny teniny manao hoe ny fahatahorana an'i Jehova dia fiarovana mahatoky ary ny zanany azo fialofana. Amen. Hivavaka isika, mankasitraka indrindra tompo malala, fa hatrany amboloan'izao fampahirizana izao dia nampafantarina ho anay fa rehefa mandeha tsy misy tsiny izahay, manaiky sy mankatoy ny sitraponao, dia manaiky tanteraka ihany koa ianao fiarovana mafy ho anay. Raha sanatria kosa izay minimanao ratsy, tsy mankatoy ny didinao, dia fandringanana ny miandry anay. Marina tokoa Jesosy, fa matetika ianao no mampafantatra anay ny fitiavanao amin'ny mahazanak'Andriamanitra anay, mampafantatra anay ny fiantranao anay ihany koa. Kanefa ny mampalahelo anao dia toa faly fotsiny izahay mialokaloka ao ambadin'ilay hoe zanak'Andriamanitra fotsiny, fa tsy nihevitra intsony ny ambina amin'ny alalan'ny vavaka, tsy niambina intsony amin'ny alalan'ny famakina ny teninao. Mifone mamelà ny eloka i Jesosy malala satria tsy takatry ny sainay hoe ay ao ambadiky ny teninao rehetra no misy fampianarana maro sahaza ho anay. Ao ambadiky ny teninao no misy torolalana rehetra tokony ataonay mba hiarovana ny tenanay amin'ireo zanatspika maro alefa ny devoly anapotehana anay. Ary noho izany tsy fahalalana izany dia tena nataonay atsirambina tokoa ny nanatanteraka ny sitraponao. Na ny teny foana azy ianao hoe miambena mandrakariva mba ho velona ianareo. Ankehitriny tompo dia tsapanay ny fahadisoanay, koa mangataka famindrampo, mangataka famelan-keloka satria tsy nankatoavinay ny didinao. Dia tsy mba niorina tanteraka tamin'ny fitiavanao izahay, tsy ampy fiarovana izahay. Eny, mety tena tsy nisy fiarovana mihitsy aza angamba. Anika dia nataon'ny devoly fahavalona kilalao ane ny fiainanay afaka nandrava zay rehetra ny tiany ravana izy, afaka nanapodika zay rehetra tiany nopotehana izy. Matoky anefa izay tompo malala, fa mahitoa mbola natongavana zao teninao zao izahay, dia tsy hijanona ianao Andriamanitra ny fahafenonanao, raha tsy miverina tanteraka aminao izahay, raha tsy feno ny fiarovana avy aminao koa izahay, ka tsy hanan-kery, tsy hanam-pahefana aminay intsony ny herin'ny devoly ny fahavalonay sy ny firongony rehetra, fa kosa iorina tanteraka amin'ny fitiavanao, ny fiarovanao izahay. Amen.
raha isamponoana ny tso-dranomasina avy amin'Andriamanitra raitsika. Andriamanitry ny fiadanana ny anoritoro ny satana faingana ao ambany tongotrareo, ary teny aminareo hoe aza matahotra, mahereza, eny mahereza ho aminareo ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Ho tanteraka tokoa izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Aleluia. Amen. Dia mahereza daholo ry